Makasika kosa moa ilay raharaha fisolokiana nataona mpampianatra iray teo anivon'ny sekoly ambony Fagy Parameda dia nampafantatra izy ireo fa nahiditra ponja mofo ny talata teo ity mpampianatra ity mandra-piandry ny fitsarana azy. Eo amin'ny tontolon'ny finoana kosa no hetsika maranana ny vaovao nanantanteraka fambolen-kazo ny Synodamparitany Iarivo Avaradrano fandraisana anjara amin'ny hetsika JKM na Jesoa Kristy ho an'i Madagasikara izay mikendry hatrany ny fananana tontolo maitso. Ao anatin'ny ezaka JKM na Jesoa Kristy ho an'i Madagasikara ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara. Iray amin'ireo tanjona tratrarina amin'izany JKM izany ny mba ananana tontolo maitso ka isan'ny fomba anatratrarana izany ny fambolen-kazo. Ho fandraisana anjara amin'ny hetsika JKM ary dia nanantanteraka fambolen-kazo ny Synodamparitany Iarivo Avaradrano ka tany atampony tendrombohitra Antsahafilo izy ireo no nanantanteraka izany. Ny président synodaly avy ao Iarivo Avaradrano ny mpitandrina rabe tokotany miarlaza no nitarika izany fotoana izany. Nanotrona azy ireo mpitandrina sy katesista avy ao amin'ny Synodamparitany. Alohan'ny fambolen-kazo dia nisy moa ny fampianarana amin'ny fomba fambolena zanakazo sy ny fikarakarana izany. Zanakazo miisa 500 no nambolena tamin'ity andro ity izay nahitana ny karazan-kazo vitsivitsy toy ny hazo akesia, ny hazo kininina, ny hazo montalis ary ny hazo rami. Ratsy ny lalana makeny an-toerana satria fiara 4x4 sy moto no any afaka amin'izany lalana izany. Maro tamin'ireo mpamboly azy ihany koa ireo nandeha sarety sy nandeha an-tongotra. Na izany aza dia tonga maro ireo kristianina izay hita miandamiam-bavy any ka vetivety foana dia voavoly avokoa ireo zanakazo 500 isa. Mariana fa efa namboly azy tamin'ity toerana ity ireo sampana lehilahy kristianina sy ny sampana dorcas avy ao amin'ny Synodamparitany Iarivo Avaradrano. Ireo fiangonana manodidina kosa no anara-maso sy ikarakara ireo azo voavoly. Tamin'ny fiandohan'ny fotoana sy ny fiafaran'ny fotoana dia nisy hatrany ny fanompo-pivavahana ho fangataham-pitahiana ho an'ny rehetra sy ny asa izay natao. Tapitra eto anatin'izay fanadihadiana izay ny fampahalalam-baovao antsika azadonina kosa moa izany fa ao aorianan'izao fampahalalam-baovao izao no anarahanao ny lonananao ny valin'ny lalao fifaninanana fo amoureux izay nikarakarain'ny groupement TV ho an'ireo mpifankatia ao anatin'izao fankalazana ny fetin'ny mpifankatia izao. Anatin'izay ao ihany koa moa no irarinay ho an'ireo mpifankatia rehetra fitiavana maharitra hatramin'ny farany dia mirarisoa ho an'ny tsirairay avy tokola tokovavy ary manatanao hiaraka amin'ny fahitalavitra ma TV hatramin'ny farany mametraka ny velomandry amin'ny tafy fahatoko.